Epistily nosoratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Romanina, 7:10. Aoka ny olona rehetra samanaiky ny anam-pahefana ara-panjakana, fa tsy misy fahefana tsy avy amin'Andriamanitra, ary ny fahefana izay misy dia voatendran'Andriamanitra avokoa. Koa izay manohitra ny fahefana dia mandà ny fandaharan'Andriamanitra, ary izay mandà dia miantsy fanamelohana ho an-tenany, fa ny mpitondra dia tsy natao hampitahorana izay manao ny tsara fa izay manao ny ratsy. Satranao ve ny tsy atahotra ny manam-pahefana? Manaova ny tsara, fa dera no azonao avy amin'ny manam-pahefana. Satria mpanompon'Andriamanitra natao hahasoanao izy, raha ratsy kosa no ataonao dia matahora azy, fa afaka mampiatra famaizana tokoa ny manam-pahefana, satria mpanompon'Andriamanitra natao haneho ny fahatezeran'Andriamanitra izy amin'ny fanasaziana ny mpanao ratsy. Noho izany dia ilaina ny manaiky, tsy dia noho ny fahatezeran'Andriamanitra fotsiny, fa noho ny baiko ny fieritreretana koa. Izany ihany koa no antony andoavanareo hetra fa ny mpiasam-panjakana miandraikitra izany dia mpandraharahan'Andriamanitra, mitozo amin'io asa io, aloha avy amin'ny olona rehetra izay tokony aloha amin'ny avy, ny hetra amin'izay tokony handoavan-ketra, ny fanditserenana amin'izay tokony handoavam-panditserenana, atahory izay tokony atahorana, ajao izay tokony ho ajaina. Aoka tsy hananan'olo-trosa ianareo, afa-tsy momba ny fifankatiavana ihany, fa izay tia namana no mahatanteraka ny lalàna. Satria ny hoe aza maka vadin'olona, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiriritra, mba amin'ny didy hafa rehetra dia samy efa voafintina amin'ilay teny manao hoe tiavo ny namanao tahaka ny itiavanao ny tenanao. Izay tia dia tsy manisy ratsy ny namana, koa izay tia no mahatanteraka ny lalàna. Fantatrareo rahateo indrindra koa ny andro dia avintsika. Izao no fotoana tokony hifoazanareo amin'ny torimaso, satria ankehitriny atombotra antsika kokoa ny famonjena, fa tsy tahaka ny tamin'ny andro vao ninoantsika. Mandiva ho lasa ny alina, ary mbe akaiky ny andro. Ialao ary ny asa fanao am-baizana, ka hitafio ny fiadiana fampiasa amin'ny mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny atoandro, ka hifady ny fanaranam-po sy ny fidorohana, ny fijangajangana sy ny fihetsika tsy maontina, ny adiady sy ny fifampialonana, fa hitafio ny fiadian'i Jesosy Kristy Tompo, ka aza mety ho tarehin'ny olona mpanota ho amin'ny filan-dratsy.